Zava-dehibe ny fanamariana ny andro Mandela ny fanazavana izay nentin'ny ambasadoriny Afrika Atsimo miasa sinoana eto Madagasikara. Ny tena moa izay nanambara fa miaina ao anatin'ilay foto-kevitra antsoina hoe Ubuntu isika eto Madagasikara. Tokony ampiarina eto amintsika ho izy ny foto-kevitra izay nampiavaka ny Mandela. We celebrate a big man who is Mandela satria fankalazana Mandela iray tena nananalaza tokoa tsy tao Afrika Atsimo fotsiny fa eto amin'izao tontolo izao. Dia izy nanana be fitaovana indrindra fitiavana ny tanora dia tena zava-dehibe taminy koa ny fandream-pahalemana ary ny fifankatiavana eo amin'ny samy olombelona. Dia izy koa nanana ny principe ny Ubuntu izany hoe misy aho satria misy aho. Efa veroveroko foana moa ilay izy misy koa ao amin'ny principe ny Ubuntu foto-kevitra Ubuntu eto Madagasikara satria raha miady ho an'ny fahafahana izay sud-afrikana amin'ny taona fotopolo dia ny malagasy mananampy ainaika amin'izany na ahafahandreo mpitolonay nahazo toerana iafenana tamin'ny mpanjanaka sy ny zavatra nilainy tamin'izany fotoana izany ka misy koa zany principe ny Ubuntu eto Madagasikara. Ny hafatra lehibe moa zany dia ny hoe andao hampiaritsika ilay hasoa izay nananan'ny Mandela izany hoe ny fandriam-pahalemana, ny fitiavana sy ny filaminana. Dia izy koa moa nanana tena nankatony fanabeazana ka izany hoe fanabeazana ary koa leadership izay zany no tokony ho amafisina bebe kokoa.